dia mbola amin'ny fifaliana trano mafana miaraka amintsika ao anatin'izao fampahirezana foy izao zay mantarantsika fizantoetra ny fanahy mivavaka isika. Zay Andriamanitra ray dia misaotra no mandrakariva izay fa Andriamanitra fitiavana ianao ary tsy mamela anay hitoetra ao anatin'ny fitaka fa manoro lalana anay mandrakariva mba hizoranay ho amin'ny fahazavany teninao. Kanefa Andriamanitra tsy maniry fa manaja kosa ny safidinay ary ambaranao dia melo zay mety ho fiafaranay na ho fiainana na ho fahafatesana. Kanefa dia fanahinao masina anao ka hiasa mba tombanay ay safidin'ny fiainana. Dia ny anary Jehovah fa meno ny mpanomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Faly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva, manao hiatrantsika ny fampahirezana izay toatra ny misarisarina fampianarana na lesona, satria matetika rehefa misy ny toroteny fampahirezana tahaka an'izao dia zavatra nandrasan'ny olona dia teny fikasana mahafinaritra, teny fanambarana fitahiana, teny fanambarana fanasitrana, tsy ratsy zany rehetrarehetra zany. Fa matetika nefa raha vao teny fananarana tsy dia tian'ny olona loatra. Kanefa rehefa mijery ny soratra masina tsika dia na ny fanasitrana, na ny fahasoavana, na ny fitahiana omen'Andriamanitra zany raha toaka manaraka ny lalana izay soritany. Ary zay ny fampahirezana raisitsika Andriamanitra manambara ny toe-panahy tsara indrindra tokony hananana mba ahitantsika fahazavana sy hananantsika fiadanana eo amin'ny fiainana antalovantsika eo amin'ny sehatra ranofo. Fa ny ankamaroany ny fitoriana filazantsara dia saika miorina amin'ny nofo fotsiny ange izay hohanina, izay ho tafiana, izay ho sotroina ary tsy mieritreritra n'izay mety ho fiainana mandrakizay. Raha mandinika tsara tsika ny fahatakarahantsika ny famarinana ny teny soratra masina dia mamano fatorana rehetra amin'ny fiainantsika. Ary io zavatra tsy zakana devoly io. Rehefa ianao no miondrika ka mandinika ny soratra masina zany, tena tsy zakana io ary mitady ny fomba rehetra izy hanampenana ny sofintsika. Ary indraindray mety avy eo amin'ny tokantranontsika zany, mety eo amin'ny fiangonana misy atsika aza mba mihainohaino an'izany, satria nahoana matahotra ny devoly sao dia handray ny marina isika. Fa mila toerina zany rehetra zany araka ny tenin'ny Pedera, toerina ny devoly ozy dia handositra anareo izy. Ary ahoana ny fomba hanoerana ny devoly? Dia ny fomba hanoerana azy dia zao: aza mipetraka ho tsy mahalala fa mindreo anatin'ny soratra masina, vakio ny soratra masina ary fantaro zay zavatra ampitaina ao anatin'ny soratra masina. Fizana toetra ny fanahy, toe-panahy tokony hananan'ny kristianina rehetra. Toko fahaefatra mijonona voalohany, toko fahaefatra andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo iverenantsika vakiny. Ro malala zamin'ny fanahy rehetra fa izao toetra ny fanahy avy amin'Andriamanitra ireny na tsy, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasany amin'izao tontolo izao. Zao no afantarinareo ny fanahin'Andriamanitra, fanahy rehetra izay manaiky fa efa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra, ary ny fanahy rehetra izay tsy manaiky an'i Jesosy dia tsy mba avy amin'Andriamanitra. Ary zany ny fanahin'ny antikristy izay efa renareo fa ho avy sady efa eo amin'izao tontolo izao sady izy. Mahasoa antsika no manantatra ny zava-miafina tiana ampitaina, fa lavalava ny zavatra nyresahantsika teto. Raha vao miresaka ny fanahin'Andriamanitra tamin'ny farany dia mijerevantsika hoe Jaona toko fahaefatra, Andriamanitra dia fanahy. Zay ny maha-izy an'Andriamanitra. Misy izy tsy hita maso izy tsy azo tsapahi-tanana izy. Ary Jesosy dia nanindro mafy mihitsy eo amin'ny Jaona toko fahaefatra mba ho takatritsika tsy hatakarahantsika koa ny didin'Andriamanitra, ny andiny faefatra amby roapolo. Fa Andriamanitra ozy dia fanahy, ary zay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia tsy hita maso, ary zay mivavaka amin'Andriamanitra zany dia mivavaka amin'ny tsy hita maso
sy tsy azo tsapain-tanana. Misy izy zay mahafanahany fanahy, misy tsy hita maso tsy azo tsapain-tanana. De mazava ho azy iray Andriamanitra, iray ny tompo, iray ny fanahy, tokana zany Andriamanitra raha io ny hitondrana ny fanazavana, de tsy misy fanazavana azo atao satria samy mino ny akamoron'ny kristianina fa tsy ny fanahiny antikristianina tsy mino any Jesosy ho Andriamanitra, fa ny iray Andriamanitra, Jesosy Andriamanitra, fanahy de Andriamanitra. Tokana anefa Andriamanitra de tsisy fanazavana azo sika atao hoe akoatran'ny hoe Jesosy mira, Andriamanitra mira, fanahy. Ka raha Andriamanitra Jesosy de mazava be, zay mivavaka amin'ny Jesosy de tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Raha hivavaka amin'ny Jesosy ianao zany de mivavaka amin'ny tsy hita maso, amin'ny tsy azo tsapain-tanana. Kanefa ny zavatra manaitra hozy sika tamin'ny farany, Jesosy nefa teto amin'ity zao tontolo zao ty miara-monina tamintsika, eo ny tsy hatakaran'ny olona na ny Jesosy, mba tsy hahatonga antsika iteniteny foana aka ny Jesosynareo hafa fa ny Jesosynay hafa. Tokana ihany ange io Jesosy antson'ny kristianina rehetra io fa ny fomba fahafantarana an Jesosy no samy hafa, no tsy azo, ka mahatonga ny fivavahan-diso. Io Jesosy io ihany no ivavahan'ny olona, fa le fomba ivavahana aminy tsy mifanaraka amin'ny soratra masina. Ary zay le atao hoe fizaham-toetra ny fanahy, zay mahatonga an'le fanahy ny antikristy, satria araka ny tenin'ny Petera aolona ny olona kely fahalalana. Ty teny soratra masina ty, ka raha jerevantsika Andriamanitra de fanahy, zay mivavaka amin'Andriamanitra de mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, de hitantsika tany amin'ny Exodosy toko 12 le didy 12 tena za manao sarin-javatra voasikotra ho anao, na zay mety ho endriky ny lanitra eny ambony, na zay ty amin'ny tany ambany, na zay any ambany ranomasina. Zany hoe tena fahavetavetana zany mivavaka ka manao sary sikotra. Ara-bako teny aloha voalohany indrindra, fa ny tena problème ny olona nge manenjika izy ny mpivavaka zay manangana sary sikotra hoe vaty, fa misy sary sikotra ara-panahy zay tena fahavetavetana goavambeko ataony zanak'olombelona, satria vao mikipy eo masony io vao mivavaka amin'Andriamanitra izy de mahita sary. Randray sarina lehilahy antitra, manao akanjo fotsy lava be, lava volo, fotsy be ny volony, fotsy be ny volom-bava, zay no eritreretiny fa Andriamanitra. De mantiny tena angetsika hoe tena rehefa mivavaka amin'ny Jesosy tsika, ao atsika mivavaka amin'ny Jesosy, de vao mikipy ny masontsika de inona ny sary hitantsika eo? Le sary ao amin'ny filma reny no miverina ao anatin'ny saitsika, sonkiritsika, ampoaritsika arak'izay itiavantsika azy. Kanefa zay fahavetavetana eo anatrehan'i Jehova, fa sarotra ho amin'ny olona mihitsy ny mivavaka amin'ny tsy hita maso, mivavaka ho amin'ny tsy azo tsapain-tanana. Raha mijery nefitsika fa Andriamanitra de fanahy, de hitantsika tany amin'ny Korintianina hoe tena ny tompo zany fanahy zany, zany hoe ny tompo zany tsy hita maso zany, ny tompo zany tsy azo tsapain-tanana zany, fa ny fanontaniana mipetraka fa ahoana mariny ty Jesosy tonga ty amin'ity zao tontolo zao ty zay hitan'ny olona. De raha jerevantsika zany raha ny tompo zany fanahy zany, de zay no nahatonga antsika hoe Jaona toko voalohany tamin'ny voalohany teny tao amin'Andriamanitra, ny teny dia Andriamanitra, le teny zany tsy hafa fa Andriamanitra, 9:24. Ary ny teny de no tonga nofo ka monina tamintsika, fantatritsika fa Jesosy io le teny tonga nofo, kanefa le teny tsy hafa fa Andriamanitra, de taka amin'ny teny hoe Andriamanitra de tonga nofo ka nonina tamintsika, manomboka me mazava izy io hoe tena le Andriamanitra nidina de mipetraka tao anatin'le nofo, de hitatsika izy tamin'izany. De zay nahatonga atsika nanovany ty hoe re malala aza mino ny fanahy rehetra, izao toetra ny fanahy na avy amin'Andriamanitra reny na tsy, satria maro ny mpaminany sandoka efa lasa any amin'izao tontolo zao no ahafantarinareo ny fanahin'Andriamanitra. Le fanahin'Andriamanitra tsy iza fa Andriamanitra, le fanahin'Andriamanitra tsy iza fa ny fanahy, le fanahin'Andriamanitra tsy iza fa Jesosy. De afaka mitentsika hoe zao no ahafantarantsika ny Jesosy de ny fanahy rehetra,
zay manaiky hefa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy. Ny inona ny dikan'izay hoe le fizahn-toetra ny fanahy zany de famantarana fizahn-toetra ny Jesosy. Tena nivavaka marina tamin'i Jesosy ve tsika? Ka raha mivavaka marina tamin'i Jesosy tsika de mivavaka amin'le Andriamanitra. Fanahy mivavaka amin'le Andriamanitra tsy hita maso, tsy azo tsapain-tanana, fa tsy manao sary sikotra na ara-baky teny, tsy manao sary sikotra na misehatra ara-panahy hoe isaky mikipy de mahita Jesosy. Be de be nge am'izao vanim-potoana zao fijoroana vaovolombelona hoe nahita an' Jesosy, niaona tamin'i Jesosy tany an-danitra. Tena dinio tsara ny soratra masina reo olona fa za manaiky voafitapitaka tahaka an'izany zavatra tsy maro pototra. De ohatra ny mahita hoe tena za nahita ny tompo, kanefa ny tompo raha ny tena marina, ny Andriamanitra zay ivavahantsika tsy hita maso, tsy azo tsapain-tanana, tsy mahatakatra ny soratra masina. Ary raha izy no resahanao an'izany hoe aka Andriamanitra nge de fanahy tonga de miady aminy ianao, tahaka ny hoe diso le voalaza ny soratra masina. Ka mizaha toetra ny fanahy, mizaha toetra ny Jesosy, ilay Andriamanitra tsy hita maso. Ary eo no hitaritana ny saintsika hoe ny fanahy rehetra zay manaiky fefa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra. Zany hoe midika ny fanahy rehetra zay manaiky fa Andriamanitra de tonga nofo de hita maso ny ara-ny aina tanty zao tontolo zao ity. Ary io no isaritantsika ny saina amam-panahy mba hatakatra iza marina Jesosy. De mazava be le teny tonga nofo, teny nefa tsy hafa fa Andriamanitra. De Andriamanitra tonga nofo, inona ny dikan'izay Andriamanitra tonga nofo zay? Andriamanitra nitoetra tao anaty nofo. Fa io Andriamanitra io efa nisy hatramin'izay. Io Andriamanitra io misy ankehitriny, ary io Andriamanitra io maharitra mandrakizay. Io Andriamanitra io de io no ivavahana. Ka raha hivavaka amin'Andriamanitra de tsy maintsy mivavaka amin'Andriamanitra fanahy, de tsy maintsy mivavaka amin'ny tsy hita maso, de tsy maintsy mivavaka amin'ny tsy azo tsapain-tanana. Na ray na zanaka na fanahy tsy hita maso, tsy azo tsapain-tanana, fa ny zavatra vahantsika de hoe fa maninona ary no hita maso tety amin'ity zao tontolo zao ty? Jesosy Kristy. Diso ve zany raha ohatra tena hoe mivavaka de mivavaka amina hita maso, amin'ny azo tsapain-tanana? De eo le hoe mitondra ny fanazavantsika ahatakaratsika an'izay. Fa raha iverenantsika le hoe ny fanahy rehetra zay manaiky fefa tonga tamin'ny nofo Jesosy Kristy no avy amin'Andriamanitra, fa ny fanahy zay tsy manaiky an' Jesosy tsy ho avy amin'Andriamanitra de ny dikan'izany de hoe io Andriamanitra io ny ara-ny aina teto amin'ity zao tontolo zao ty, ary hita tao anatin'le nofo. Kanefa io le nofo io ny zavatra tokony ho fantatritsika, zay no tonga antsika niresaka ny Pasika, hoe mba hampitombona tsara ny famonjena de tonga tamin'ny alalan'ny zanak'ondry tsy misy kilema, sary anohatra tany amin'ny testamenta taloha, mitondra fanafahana ho an'ny zanak'Israely tamin'ny faha-efatra amby folo ny volana Nisana, le Pasika lehibe zay asain'i Jehova tandremana, tsarovana, satria io no andro lehibe nitondran'Andriamanitra famonjena ho an'izao tontolo zao. Kanefa na de maty ary ny zanak'ondry tsy misy kilema, tsy mbola voavonjy ny olona. De io le zanak'ondry tsy misy kilema tamin'ny nahafatesan'i Jesosy Kristy tamin'ny andro Pasika faha-efatra amby folo ny volana Nisana, io le Pasika tena izy. Ka raha hivavaka amin'le Andriamanitra fanahy de manaika ny zava-miafina mahakasika an'le Pasika tamin'ny faha-efatra amby folo ny volana Nisana, zay niainga avy eo manisa 50 andro hatreo amin'izay no nirotsaka ny fanahy famarinana zay rahan'io Andriamanitra io naniraka ny fanahy masina. Ny zavatra manaitra nefa de ty ndresakitsika Jesosy Kristy nke nanangana ny tenany, ohatra ny hafahafa maty izy de izy ihany manangana ny tenany, araka ny tenany hoe manana fahefana hanolotra ny aiko ary manana fahefana hakazy indray zany de azoko tamin'le ray. Ny teny amin'ny olona tsy mahatakatra Jesosy, ohatrany hoe hafa mihitsy le ray, fa araka ny resahantsika hoe tsy misy fanazavana azo atao afa-tsy
ny ray mira zanaka mira fa na izy nanangana ny tena ohatran'ny hafahafa rehefa tsy mandinika soratra masina kanefa ny amin'ny asan'ny apôstôly de Andriamanitra no nanangana an' Jesosy fa Jesosy izy le natsangan'Andriamanitra de ny fanahin'Andriamanitra no nanangana an' Jesosy de manahoana ary le Jesosy zay mivavaha hita amin'ny olona de Andriamanitra fanahy ny toetra tao anatin'ny nofo zay no nahatonga antsika nanazava teto hoe misy le atao hoe soma tena be tsy mahatsiaro manany silany tsy afaka manao ninenina kanefa raha io no enteherana de zao ao ny sehatra iasan'ny devoly ka mahatonga ny olona manda ny sitrapon'Andriamanitra io teny io nefa ao ny toeran'le psuke le fanahy maha olona zay afaka mandanjalanja afaka mandray safidy afaka manapa-kevitra rehefa nanazavanyity fizanotoetra ny fanahy ty isika hoe inona zany le ahasolo an'le fanahy le soma ve sa le psuke de teo koa ny nanazavantsika hoe le psuke ny olona indray tsy afaka mibaiko an'le soma n'le tena be raha tsy fehiziny fanahy avy ety ivelany le psuke zany fanahy ao anatin'le olona petraka ao anatin'le tena zany io teny io zany de tahaka ny trano anankiray hipetrahan'le maizy ny olona zay feheziny le pneuma avy ety ivelany le pneuma avy ety ivelany na io pneuma ratsy na io pneuma tsara na io le fanahin'Andriamanitra na io le fanahin'ny demonia de arak'izay baikiny io fa manana safidy nefa le maizy ny olona hoe iaino an'le fanahy avy amin'Andriamanitra sa iaino an'le fanahin'ny demonia de zay maharesy lahatra azy no horaisiny de hibaikony an'le tena am'izay mba hanatanterahan'le tena le sitrapony fa tsy afaka miasa rery nefa hoe tena tsy mila fanahy avy ety ivelany io fanahy mahaolona io fa tsy maintsy io na tianao na tsy tianao fehezina fanahy anankiray avy ety ivelany de na ny fanahin'Andriamanitra zay hitarika anao amin'ny tena fiainana na io fanahin'ny demonia zay hitarika anao handa an' Jesosy Kristy io toetra io no niraisin'Andriamanitra taminany ekeny ho tonga teto am'izao tontolo zao na tonga le ary ny teny de tonga nofoka nonona tamintsika zany hoe Andriamanitra de mitafy nofoka nonona tamintsika io Andriamanitra io tsy nanana fiandohana izy io Andriamanitra io misy izy io Andriamanitra io tsy manam-piafarana izy io Andriamanitra io tsy miforonona io fehefanisy hatr'izay ary io no mahavoafitaka ny olona satria mijery le nofo fotsiny ny olona fa io fanahin'Andriamanitra io no ny safidy hipetraka atao am'le nofo zay nitoritoronona atao kibon'ny Maria Virjiny naka satria ny tenantsika de toerana fotsiny natao honenan'ny fanahy fa tsy ny tenantsika ny maizy ny olona fa vatana taka ny trano hitoerana fotsiny io fa rehefa tonga ny vanim-potoana anankiray ravy io trano io de ny fanahintsika miverina ao amin'Andriamanitra de ho atsangana indray tsika amin'izay vanim-potoana izay fa tsy ny tenantsika intsony no hitsangana fa nofo hafa tsy laitra ny fahalovana no omenantsika hitoeran'indray le fanahy maizy atsika zay feheziny le fanahin'Andriamanitra na raha vo feheziny fanahin'Andriamanitra de voavonjy ianao fa raha vo feheziny fanahin'ny antikristy de very ianao eo ny tsy azon'ny olona satria Andriamanitra de fanahy zany hoe le Jesosy hitantsika teto am'ity zao tontolo zao ty de misy an'le soma le tena be fa tao anatin'iny soma tena be iny no nitoeran'le fanahin'Andriamanitra trano fotsiny zany nitoeran'ny fanahin'Andriamanitra de hitan'ny olona mivatana miara-miaina tamin'ny olona le Andriamanitra fa tsy le vatana hitan'ny olona tsy ino no Andriamanitra ivavahana fa le fanahy nitoetra tao am'le vatana ary manam-porofo an'izany iny vatana nentin'i Jesosy Kristy Andriamanitra iny de nanam-piandohana iny tsy taka an'le fanahin'Andriamanitra tao aminy zay efa nisy hatramin'izay ary io fanahin'Andriamanitra io tsy mety maty io Andriamanitra zany tsy mety maty niverenantsika kely zay fanazavana zay fa ny zavatra mitranga fotsiny de zao io
tenany Kristy io tsy ino no Andriamanitra ivavahana fa le fanahin'Andriamanitra, le Andriamanitra nitoetra tao anatin'le nofo. De any amin'ny Hebreo manazava fa le tena zay mentiny Jesosy Kristy Andriamanitra de nisy fiandohany. Hebreo 10, Hebreo 10:5-7 ka no niditra tamin'izao fiainana zao izy de nanao hoe Jesosy zany le Andriamanitra zany rehefa hiditra tamin'izao fiainana hita maso zao, fanatitra latsa-drasy ny fanatitra hoaninao sy tsy mba nilainao, fa tena ny namboarinao tena ny namboarina ho an'le Andriamanitra mipetraka ho takan'ny olona Jesosy. Eo amin'ity fanazavana ity tena ny namboarina satria le fananotoetra ao anatiny efa nisy hatramin'izay fa mba ho hitan'ny olona de noforonina iny teny iny anam-piandohana le tena nentin' Jesosy. Fanatitra dorana sy ny fanatitra noho ny ota tsy sitraka ao de hoy zao ity aho tonga ao amin'ny oronam-bokony nanoratana anao misitraponao Andriamanitra de eo mbola izary toetra ny fanahintsika. De eo amin'izay tsika ny tonga saina hoe Jesosy nanangana ny tenany, Andriamanitra nanangana ny tenany, fanahy nanangana ny tenany, ahoana ny nafahan'i Jesosy nanangana ny tenany satria inona no natsangana? Le nofo zay miala ny ainy no natsangana fa tsy le Andriamanitra. Le fanahy toetra tao anatin'le nofo zany no manana fahefana anangana n'le nofo. Izay le pneuman'Andriamanitra tsy mety maty, manana fahefana izy anaisitra miainy nofo, de manana fahefana izy amerina miainy nofo le Andriamanitra fanahy zay mitoetra tao anatin'le tena namboarina. De zay no mahatonga tsy niteny soratra masina hoe Jesosy anainge nanangana ny tenany, zany hoe le Andriamanitra fanahy tsy hita maso mitoetra tao anatin'le nofo no manana fahefana amerina indray miain'le nofo fa iny Andriamanitra iny tsy mety maty iny. Ary tsika tsy mivavaka amin'Andriamanitra mety maty zany fa ny akamaroan'ny olona nefa de ny Andriamanitra zay mivavahany eritreretiny fa maty, ary eo ny tsy hatakaran'ny olona lalan'ny famonjena. Matoky sy mino fa fanan'Andriamanitra dia anampy fanazavanao atsika mandrakariva. Mbola itoy ihany ny lesona mba azahoantsika antoka ny Andriamanitra zay ivavahantsika ka tonga atsika rehefa mivavaka dia ho tafapaka eo amin'Andriamanitra satria nivavaka tamin'ny fanahy sy ny fahamarinana tokoa isika. Voninahitra ao amin'Andriamanitra irery any ivavakantsika. Misaotranao Jehovah Andriamanitra ray amin'ny teninao indray izay tonga taminay tena somary sarotra kanefa voalaza ao anatin'ny soratra masina mba tsy tonga nay tafalatsaka ao anatin'ny fitaka fa matetika rehefa mitondra fanazavana zay dia arak'izay itiavanay ihany no hitondranay fanazavana ny soratra masina araka ny fisainana manofo voafetra fa tsy araka ny fisainanao. Dia matoky sy mino fa manokatra ny masom-panahinay mandrakariva ny tompo mba fatarinay marina dia misaotra ray amin'ny anaranao Jesosy, amen. Novelomantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva.